Manantitra ny araba mba hampirarintsonareo topilasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ny raharaha politika avy hatrany no anomboantsika ny fotoana momba ny akon'ny fifidianana solombavambahoaka teo iny dia laza mazava ireo fikambanan'ny kandidat solombavambahoaka tany amin'ny faritra Toamasina fa maro dia maro ny fanitsakitsahana ny lalàna tao anatin'izay fifidianana solombavambahoaka izay tsy mipetrapotsiny izy ireo fa niakatra eto Antananarivo hitondra ny fitoriana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fitoriana miaraka amin'ny profo. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao, sariny Mathieu Prince. Manoloana ny alabato fanahininana tao ampandaniana ireo kandidat mpanjakana tamin'ny fifidianana solombavambahoaka dia nivondrona ny fikambanana ireo kandidat ao amin'ny faritany Toamasina fa tsy hijery fotsiny ny zavamisy. Efa tafahoatra loatra hoy izy ireo ny zavamisy amin'izao fotoana satria ny filoham-pirenena mihitsy no manitsakitsaka ny lalam-pandrenana izay nanaovany fianianana. Ny ainga tany amin'ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy no efa nisy ny halatra, nandritra ny fampelezan-kevitra ary nisy hatramin'ny fanovana ny voka-pifidianana mihitsy aza. Mitantara ny zavamisy tany amin'ny avy ireo kandidat ao amin'ny faritany Toamasina. Tongavana teto, tongavana eto Antananarivo dia agnatitra ny fitarainana requête auprès ny ACC amin'ny fanajangana izay lalàna misy. Fanajangana lalàna no tadiavina atao araka ny tenin'ny zandry tato ny tokony ampagnajana azy indrindra nandratra raha taminay tany narateny fatongavan'ny président de république jusqu'à amina préfet aminay agny magnano propagande. Ny directeur ny DREN, directeur d'enseignement éducation nationale, ny chef Cisco, ny chef ZAP rehetra niterena daholo tsy maintsy ampifidy ny candidat amin'ny RD. Voalohany natongavana ny ray aman-dreny tokony eritrerety fo hampanjaka zany fahamarinana, hampanjaka zany fahadiovan'ny fifidianana, hampanjaka zany hoe tena démocratie mariny dradradrainy dia ny voalohany republika dia avy aminazy mihitsy no anisany miteraka fanakorontanana raha amin'ny région Alajobo. Voalohany ilazana zany izy voalohany republika mihitsy no mandeha magnano fampelezan-kevitry ho an'ilay candidat ny antoko ary anagnanay ny volonam-peo, anagnanay ny sary zay manolotra hoe zay candidat tsy miaraka aminy zany dia hanongana azy rehefa tonga. Efa tsy zay tany lalam-pandrena fo fampandrosoana raha magnano ary ny anteny maire-pirenena dia tsy voatery olo toko fa député de Madagascar agnarany fa tsisy député ny antoko. Zahay candidat folo mianaday raha vao nahita sy naheno hoe be dia be ny olona sy tafiditra anaty liste électorale tamin'ny andro fifidianana dia nandeha zahay nitsidika isaky ny centre de vote tao Toamasina, isaky ny arrondissement 5 zany. Zavatra nisy dia zao teo amin'ny 12 teo zahay no tonga nitsidika an'ireo centre de vote reo dia isaky ny bureau de vote zany 30 farafahakeliny ny olona sy tafiditra any agnaty bureau de vote zany agnatin'le liste électorale par bureau de vote. Raha jekentsika zany manam-pahatonga ny ariva dia minoanany rehefa tafakatra any amin'ny zato any zany ny olona sy tafiditra anaty liste électorale nefa tokony hifidy manana kara-pifidianana reo olona reo fa tsy ao anatin'ny liste pifidianana zany. Teo zahay dia niantsony CENI nangataka fagnazavana tamin'ny CENI. Nilaza CENI tany Toamasina hoe tsy tompona andraiky tamin'io zahay fa any Antananarivo, CENI any Antananarivo no tompona andraiky tamin'io. Rehefa niantso ny CENI Antananarivo zay dia milaza le ny Antananarivo hoe zahay tsy tompona andraiky tamin'io fa ny président Fokontany no tompona andraiky tamin'io. Tonga eto Antananarivo araka izany izy ireo mba ametraka fitoriana miaraka amin'ny porofo mazava tsara toy ny horonan-peo ka manao antsoavo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mba anadiady marina ialany indray amin'ny hoe azo raisina fa tsy mitombona. Manoloana ny fifidianana solombavambahoaka izay vao notanterahantsika teto Madagasikara tamin'ny 17 volana May lasa teo dia mijoro eto ny tenanay maromaro izay misolo-tena ny candidat avy any amin'ny faritra ny Toamasina. Iara-malala fa fifidianana madio mangarahara ary ekeny be sy ny maro no tanjona tena voapetraka amin'ny firenena malagasy. Tsy ambambana nefa ny iresahanay eto
ny tranga zay niseho nandritry ny fifidianana tamin'ny 17 ny volana May iny fa dia betsaka ny tsy fahatomombanana teo fikarakarana zany fifidianana izany. Ka ny amaho ny pirenena manana andraikitra ny tena ary indrindra teo moa amin'ny maha-candidat anisan'ny rotsaka tao anatin'izany fifidianana zany dia matsiaro teny izahay fa mananjo manana didy ary manana andraikitra miteny ny zavatra rehetra tsy tomombana tao anatin'izany. Ny fantatra aloha izao dia efa maro izay fitaranana mahakasika ny fifidianana farany teo iny. Saingy hatreto minimikipy tsy misy mahita izany. Ny mampametra-panontaniana ihany koa dia ny hoe iza tokoa moa izany izao no andray andraikitra raha ny fanjakana foibe mihitsy no manararo-pahefana amin'ny halatra sy ny osoka ary ny fanodikodinana safidy-bahoaka. Ny rafitra mikarakara ny fifidianana rahateo tsy mahaleo tena fa miandry izay baiko avy amin'ny fitondrana. Fa eo amin'ny raharaha politika amin'ny akapabeny mihitsy dia nilaza androany ny filoha nasionaly ny antoko Kitana Tabera Randriamanantsoa fa mampanabe ihany no avin'ny firenena malagasy eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy io ary eo anatin'izay ny resaka toe-karena. Maro izy no tsy mahafantatra ny antsoina hoe fitantanan-draharaha-pirenena amin'izao fotoana izao. Maro ny tsy mazava amin'izay hoe fitantanana ny firenena izay ary ankoatran'izay dia maro ihany koa ny olom-pirenena no tsy mahafantatra ohatra ny antsoina hoe ino zany atao hoe continuité de l'état izany na ny fitohizany raharaha mpanjakana amin'ny akapobeny. Germain no menjanahary no mitatitra antsika ny vaovao sary ny Erzo Rajonarivony. Mirona mankany amin'ny jadona ny firenena amin'izao. Io no nambaran'Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa raha niresaka tamin'ny mpanao gazety momba ny fitantanan-draharaha-pirenena ankehitriny ity mpanao politika ity. Porofo mivaingana raha nambarany ny zava-misy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo mitoy ny lalan'ny ririnina tamin'ny fifidianana osolom-bava-mahoaka ny 17 ny volana May teo. Verzony ny malagasy mpifidy fa izay tian'ny fitondrana apetraka sy atondry no manjaka amin'izao. Ahina tanteraka ny ara-toe-karenan'i Madagasikara raha nambarany satria betsaka ny famotsimbola miseho amin'izao fotoana izao raha tsy resaka fotsiny mahakasika ny fanomezana ny fitantanana solika sy ny menaka ho an'ny olona mpandraharaha izay akaiky ny fitondrana ankehitriny. Mety ilay paikady saingy tsy mazava ny fifanarahana ao anatiny. Zay revenireo zao fa dans 2 mois zany dia nimena licence d'importation de pétrolier ny mpanjara anankiray zay ho akaiky azy ary mitazona ny menaka. Sisy appel d'offre zany tsy mazava ahoana zahoanan'izay fa business io blanchissement de vola io. Tokony hazava hoe nividy hélicoptère ny maramila avaiza io hélicoptère io avaiza ny voan'io hélicoptère io mena licence de déportation mpanjara anankiray ahoana zahoana n'io licence de déportation dans 2 mois tokony hazava zany. Zay no olana amintsika eto tsisy miteny fa mangina daholo dia raisiko amin'ny tirasan-tanana ity izy nao zany akikely andao angalatra izy korko maty izy mba maty avoka dia kisaka lehibe dia mikisaka daholo zany olo manasaina dia reto olo minona sy angalatra sy raha reto zany milalao amin'ny tany pendant 6 mois zay. Mahakasika kosa ny fanamariana ny daty ny 24 ny volana Jiona izao dia tamin'ity fitondrana ity no nisy lanonana nataony ariva teto Madagasikara. Misy dikina nefa izany raha ny fomba malagasy no jerena. Nanana ny lanjany teo amin'ny malagasy ny fiaraha-mikorana sy misakafo rehefa misy ny zavatra atao ankafaliana raha ny nambarany. Fa sambana nisy misy dans un pays rehetrarehetra ko atao après-midi ny fête nationale. Mety mpanandro angamba hoe saza ataonao maraina io gnanovana an'io maraina ne raha vita maraina zany dia le olo zany ny vahoaka malagasy na ny vahoaka français amin'ny fety reny libérenao anao fety an-tranony anao activité anao kermesse fity zany amin'ny maraina zany dia very foana arivanao zany zay vao tonga io. Momba ny sakafo ne zany fa nehoana fety anao mariage anao dia miaraka amin'ny sakafo amorazady anao dia miaraka amin'ny sakafo miaraka mifampisibisika eo fampiresaky fampiéchange d'idée. Tokony sakafo na amin'ny 26 juin miaraka sakafo amin'ny Vatamadara laninandro ery fa nono zay fety se dia miaraka amin'ny sakafo izy rehefa ny invité olo avy any ivelany dizy mivady zany miaraka isakafo amin'io angaty fety dizy mivady fety ny malagasy dia miresana ao dia hoy izy fisisina aza mividy V8. Fotoana tokony ijoroan'ny malagasy izao fotoana izao raha ny nambarany tsy tokony ho kivy ny malagasy fa azy Madagasikara. Ankoatra izay dia no mamfisiny ihany koa
fa tsy tokony isalasala ireo kandida na ireo olona manana proof amin'ny alatra bevava manoloana iny fifidianana osolombavambahoaka natao farany teo iny. Eo amin'ny vaovao ny finoana kosa anisan'ny firenena anjatony izay nanamarika ny antsoina hoe Global Day of Prayer androany i Madagasikara, andro mbavaka izy io manokana ary mialohan'ny nisy ny fotoana manokana tetsy amin'ny kianja Mahamasina dia nisy ny diabe teto amin'ny arabe Antananarivo. Jessica Miray, sariny Mathieu Princy. Androm-bavaka maneran-tany andiany fa 40. Anisan'ny nankalaza izany isika teto Madagasikara ka faritra 20 no nanamarika ity androany ity manerana ny nosy. Nisy araka izany ny diabe manerana ny tanàna Antananarivo ho fanamariana ity androm-bavaka maneran-tany ity. Nitoy tamin'ny fotoam-bavaka tao Mahamasina ny diabe avy eo. Sabotsy na alahady mialohan'ny patekonto no hanatanterahana ity androm-bavaka ity ka fitondrana ambavaka ny firenena ny tena imasona. Ny hetsika androany zany dia le fanatanterahantsika ny androm-bavaka maneran-tany, izany hoe ny fitondrana ambavaka ny firenena ary fitondrana ambavaka ny vahoaka ao anatiny ihany koa. Ny manamarika azy ity matoa hoe maneran-tany dia satria firenena eo amin'ny 200 eo no manatanteraka azy miaraka manerana an'izao tontolo izao. Ny eto Madagasikara dia edisiona fa 40 izao, zany hoe efa 40 taona sesy isika nanao azy, fa sambany tamin'ity taona ity eto Mahamasina no nanatanterahana izany iarahan'ny kristianina rehetra maneho firaisana kanefa maneho ny fitiavana ny firenena ihany koa amin'ny alalan'ny fitondrana azy ambavaka. Tsara ny mampatsiahy fa ny fikambanana fiangonana kristianina rehetra teto Madagasikara dia nandray anjara tamin'ity androm-bavaka ity avokoa, ka ny fikambanana Ampampiely Baiboly no anisan'ny karakara ny hetsika. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka amela ny elony ary anasitrana ny taniny. Tantara faharoa ny toko 7 andininy 410. Io no tenin'ny soratra masina no safidiana tamin'ity fanamariana ny androm-bavaka maneran-tany andihany 410 ity. Taorina ny diabe tamin'ny arabe teto Antananarivo dia tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny rehetra no ny vampitona niatrika an'izay androm-bavaka maneran-tany izay, ary dia niavaka ity andihany 410 ity no ny fiaramientan'ireo kristianina avy amin'ny faritra maro teto amin'ny nosy. Tazana teny antoerana avokoa ireo mpitondra fivavahana avy amin'ny antoko-pinoana samihafa izay mariky ny firaisan-kina sy ny fiombonana rahateo ao amin'ny Jesosy Kristy. Edena Elia no mitondra amintsika ny vaovao, sariny Erzo Rajaonarivony. Nanomboka tamin'ny 2 ora sy sasany ny fitaovam-bavahana teto amin'ny kianjabe ny Mahamasina izay niarahana ireo mpino kristianina rehetra tsy hanavahana antoko-pinoana. Fitondrana ambavaka ny fiainam-pirenena sy ireo mpitondra isanambaratongany no tena nisongadina, ary eo ihany koa ny fifampitondrana ambavaka ho an'ny ankohonana sy ny tsirairay. Niavaka ny androm-bavaka tamin'ity taona ity hoy ny talen'ny fikambanana mpiara-mamaky ny Baiboly izay mpikarakara izao hetsika izao. Zavatra anankiray sarobidy zany natsapa hoe firenena 50 maneran-tany no niaraka nanatanteraka an'izao androm-bavaka maneran-tany zao. Ny teto amintsika na tratratra eo amin'ny 20 teo ny tany, ny tanàna na ny faritany niaraka ihany koa nanatanteraka an'izao. Zany hoe tsy teto Antananarivo nanao izao fa tena manerana any Madagasikara. Ny zavatra anankiray azo lazaina ihany koa dia ny fahitana mihitsy hoe tafaraka daholo ireo mpitondra fivavahana sy ny fiangonana na fikambanana samihafa. Tsy nisy hoe zao ihany ary tsy nilazaina koa raha ny antoko-pinoana misy azy, fa tena natambatra ho ao anatiny hoe hivavaka ho an'ny firenena malagasy. Ary dia tanteraka ilay izy satria tena eno mihitsy hoe nisy firaisam-po, nisy firaisam-panahy natanteraka ny tenin'Andriamanitra iny hoe raha ny oloko izay nantsona mianarako avy any tena hitady ny tavaka hiala amin'ny ratsy fanaony, iaino any an-danitra aho izy ny tompo amela ny elony arana sitrana ny tany. Tsy janonatra eo fa mbola itoy ny hetsika fampiraisana ny kristianina toy izao ity androany ity izay ambara fa mbola ivo ny hetsika ihany. Ity zany ilay andro ataontsika hoe ivona, fa ny toyiny dia misy 70 andro izay anaovana ataontsika hoe andro pitahiny, fa natanterahana asa mivantana ary hanatanterahana mihitsy hoe asa fanampiana ohatra.
na fandinian-tena ohatra araka ny toro-teny izay drenesitsika an'io hoe tena mila maka fanapaha-kevitra amin'izay hanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra dia izay anisan'ireo dingana teny ireo no ny tanterahana aloha izany tamin'ity taona ity ao anatin'ny androm-bavaka maneran-tany. fa andro lehibe ho an'ny kristianina maneran-tany ny rahampitso dia ny pentekosta izany satria dia atserovana ny latsaha fanahymasina tamin'ny apôstôly ho an'ny jiosy ihany koa dia zava-dehibe satria fotoana izay anaterana ny voaloam-bokatra ho an'Andriamanitra. Nisy ary ny afatra vitsivitsy tsara ho fantatry ny kristianina mandritra ny fiatrehana ity fetin'ny pentekosta ity izay afatra hoentin'ny filohan'ny FJKM sady filoha amperinasa ihany koa eo anivon'ny FFKM Irako Andriamaso Ami mpitandrina. Ndeha arahantsika avy hatrany. Ny pentekosta dia tsy fety kristiana avy hatrany akory fa tena fety jiosy ihany koa ka fetim-bokatra izy io satria fanandrify mihitsy tamin'ny fotoana fararano tamin'ny Palestina dia fotoana fanateram-bokatra. Ka izany tsy mahagaga antsika raha ohatra hoe any amin'ny fiangonana samihafa manao voka-dehibe manao voka-dehibe ary zavatra ara-dalàna zany satria zao ny tenin'Andriamanitra manao hoe mankalazahany Jehova amin'ny fanananao sy ny voaloam-bokatrao dia miainana zany ny fiangonana satria tsy ny fotsika ihany no atontsika ny tompo fa zay rehetra mahisikatsika sy ny fananantsika. Ny afatra ny kristianina efa niteny ihany fa ny pentekosta dia andron'ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafana satria ao anatin'ny teny afatra iray no nanambarana na dia teny samihafa azy ny amin'ny famojeny Kristy fa ny pentekosta iny koa dia tena andro ny tafika masina araka ny nambarako teo manao hoe nandray ny fanahy masina dia miteny mizara dia mba hifoho amin'izany any ny fiangonana sy ny kristianina rehetra fa izao koa ny pentekosta tena andro ny fanavaozana satria ny babely dia nalaza ny avonavon'olombelona niteraka fipatitahan'ny fiarahamonina ny fanahy masina kosa nanakambana antsika ao amin'ny filazantsara ny Kristy dia mba ho avozy ny fanahy masina anetsika hiala amin'ny avonavontsika ka hanaiky ny fampitambarana sy ny fitiavana ny eky ny fanahy masina. Hivatika vaovao hafa mihitsy isika ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Hiavaka ny fotoana amin'ny talata izao raha ny eto Antananarivo zany satria isan'ny fanadiovana faobe izy io dia fanadiovana vita fety zany hoe vita pentekoty fa eo ihany koa ny fiatrehana ny fetim-pirenena. Efa fanao isan'andro ny fanadiovana eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa ny amin'ny talata dia fotoana miavaka ihany koa izay. Germain Menjanahary no mitondra vaovao sary ny Erzora Jaonarivony. Miomana tanteraka amin'ny fiatrehana ny fetim-pirenena ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao izay tariny ben'ny tanàna lalao Ravalomanana. Isan'ny toerana ifamezivezen'ny rehetra raha teo ny eto Antananarivo rehefa daty ny 24 ny volana Jiona toy izao. Manoloana izany dia isy ny fanadiovana faobe izay karakaraina ny talata ho avy izao. Raha hoan'ny boriboritany voalohany dia efa milamina avokoa amin'izao ny fiatrehana izany indrindra fa ny ara-pitaovana. Raha ny fanazavana izay nataony lefitra faharoa ny lehiben'ny boriboritany Andriamatoa Razanadrakoto Heriniaina. Ny tanjona dia ny mba ahafantarany rehetra fa tanàna iaraha-manana Antananarivo ka tokony ho samy ho tompon'andraikitra amin'izany ny rehetra indrindra fa amin'ny fampandrosoana sy ny fikajiana ny fahadiovana. Hoentina iomanana sahady ny fetin'ny atombony voalohany moa zany ny fetin'ny pentekoty sy ny lundi de pentekoty ary indrindrandrindra ny fetin'ny 24 Jiona zany dia misy zany ny fandaminana asa izay entina anatsarana sy entina mba hitsenana zany fety zany eo zany moa fanatanterahana ny asa izay fanamboaran-dalana zany eny anivon'ireny boriboritany ireny fampiretana jiro ny poteau ireny ary eto Antananarivo moa rahantsika malala fa rehefa fetin'ny misy fety dia betsaka mifamezivezy ety amin'ny lalana ety amin'ny avenue de l'Indépendance dia mitondra fako betsaka zany ny fivezivezena manoloana ny fety ireny. Ny talata zany dia anao fanadiovana faobe
ary tsy hoan'ny eto amin'ny aty Analakely ihany zany no anatanterahana an'io fa ny tsena anankivalo zay misy eto amin'ny boribory tany voalohany zany dia anatanterahana ny fanadiovana faobe zay rahana amin'ny lehibe an-tsena ny délégué am-pivarotra ny mpivarotra rehetra eo ny association zay mitantana ireny foto-drafitrasa ireny zany anatanteraka zany fanadiovana faobe zany ary anentananay ny olo-pirenena rehetra koa eto Antananarivo eto amin'ny boribory tany voalohany rehefa tsy mandoto ianao dia efa manadio ary koa mba hifanentana amin'izany fanadiovana faobe zany tongava eto Analakely eo amin'ny devant gare atsika anao izany asa fanadiovana izany mba entintsika anadiovana sy anatsarana ny tanàna Antananarivo. Miantso ny rehetra indrindra fa niponina eto Antananarivo moa izy ireo mba ho tonga maro iaraka anatanteraka izao fanadiovana faobe izay karakaraina ny talata izao. Targetra dia Antananarivo madio sy milamina. Efa misy raha teo ny fitaovana izay omanina ho an'ireo izay tsy manana izany mba ahafahana mandray anjara biriky amin'izao fanadiovana izao. Eo amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana kosa asa raha fatatsika fa eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 isan-taona eo ny loza izay mitranga eny anivony ireny antsoina hoe passage à niveau ireny zany raha ny eto Madagasikara manokana no asiana teny. Ny tena zava-dehibe dia ny hoe ny fiarovana na ny aroloza amin'izy io. Omaly sy androany no nanatotosana sy ny antrehana ny antsoina hoe andro iraisam-pirenena ho an'izay sehatra izay mba sambany no nisy an'izy io teto Madagasikara. Germain no Menjanary no mitatitra antsika ny vaovao sary ny Erzo Rajonarivony. Sambany Madagasikara no nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny passage à niveau. Niaraka nankalaza sy nanomana izany ny tao Tomasina, ny Madarella sy ny orinasa Ambatovy izay natao teo anivony lapan'ny tanàna ny Tomasina nandritra ny 2 andro dia ny omaly zoma sy androany sabotsy favaly ny volana jiona. Arak'izany dia ireo aroloza tamin'ity resaka passage à niveau ity no naranty sy nampahalalana ny maro tao Tomasina nandritra izay 2 andro izay. Ny renivohitry Betsimisaraka izay miaina ireo fiarandalamby isaky ny 20 minitra dia Anambatovy sy ny Madarella mandritra ny fitaterana ireo vokatra izay ahodina dia ny Mikela izay voakary ny orinasa Ambatovy. Eto amintsika dia 5 ka hatramin'ny 10 isan-taona ny loza eny amin'ny passage à niveau raha ny fanadiadiana izay natao ka ilay loza ny fandona ny taxi brosy tao Ambatondrazaka tamina fiarandalamby izay nitondra Chrome no tena nahatsiravina be indrindra raha ny aina ny Madarella manokana no resahana. Efa manana olon-tsahala miisa 30 ny Madarella sy ny Ambatovy izay mitaza ny fiarahamonina mikasika ny fampiasana ny fiampitana amin'ireny passage à niveau ireny ao Tomasina. Tanjona amin'izany dia ny mba tsy hitera-doza intsony raha ny fanazavana. Izay resaka passage à niveau izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao na aritra hatramin'ny farany dia ho samy hotratry ny Pentecoste rapitso isika rehetra samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.